tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ankafaliagna feno aravoagna ary ampitsikitsikiagna no iarabagna antsika jiaby izay magnaraka ny fandaharan'ny radio Fagniry, indrindra fa amin'izao vanim-potoagna lehibe izay ankalazan'ny fiangonana ny Noely ny naterahan'ny mpamonjy. Ka misy vakiteny telo no natolotry ny fiangonana renintsika ho antsika zanany amin'ity andro iniany ity. Ke antagnandroa ary rimpieno ajaigny no gn'asanay atsika jiaby agnatokantragno sy gn'amitoeragna jiaby zay regnesantsika ny radio Fagniry hitandregny zegny vakiteny telo zay naroson'ny fiangonana ho antsika niany zegny, ary ombana hafatra sy toritenin'izy archevêque antsika dia i Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Vakiteny voalohany, boky Isaia mpaminany, toko faharoa amby 50. Indray zany hatsarany tongotry ilay iraka eny an-tendrombohitra izay mitory ny vaovao mahafaly dia ny fiadanana, ilay manambara ny fahasambarana, ilay mitory ny famonjena, ilay milaza amin'ny Siona hoe manjaka ny Andriamanitra ao. Ny feon'ny pitilinao manandra-peo izy ireo, miara mioby ankafaliana, satria hitany maso ny fiverenan'ny Tompo ao Siona. Miaraha mioby ankafaliana ry Jerusalema rava, fa ny Tompo efa nampionana ny vahoakany sy efa nanavotra ny Jerusalema. Naseho ny Tompo ny sandry ny fahamarinany hiariary eo masiny firenena rehetra, ary ny farantany rehetra hahita ny famonjen'Andriamanitsika. Zany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Ombako ny herin'ny fanahy anareo ka hovavolombeloko hatrany am-paravazan-tany hovavolombeloko. Ombako ny herin'ny fanahy anareo ka hovavolombeloko hatrany am-paravazan-tany hovavolombeloko. Irao antsavao ny Tompo fa mahagaga ny zava-bitany, fa ny tanany no namonjy nanampy azy ny herin-janainy, ka dia hitany firenena ny famonjena mampamarinany. Vazarovy ry Israely
ilay fitiavany tsy mivadika makitompokane ny ranomasina sy ny poniny ka iteakane ny ony itotorepikako ny vohitra mba hitsaina ny tompo tamy tsara ny olona tsy akanavaka ary tsara ny firenena ampamarinana sy aradrariny omeko ny hery ny fanahy anareo ka ovavolombeloko atrany amparapasantany ovavolombeloko omeko ny hery ny fanahy anareo ka ovavolombeloko atrany amparapasantany Vakteny faharoa taratasy ho an'ny kristiana hebrio toko voalohany fa iny tamin'ny fotoana sy ny fomba samihafa dia efa niteny tamin'ny razantsika Andriamanitra tamin'ny vavan'ny mpaminany fa amin'izao andro farany izao kosa indray dia tamin'ny zanany no nitenenany tamintsika dia ilay no tendreny ho mpandova ny zavatra rehetra sy nahariany an'izao tontolo zao. Io zanany io izay fa mirapiratany voninainy sy mariky ny tenany ary manohana ny zavatra rehetra amin'ny heri ny teniny dia mipetraka eo ankavanany fiandrianany masina any amin'ny avondrindra no ny avy nanao ny fanadiovana ny fahotantsika ka natao ambony anjely arakaraky ny fahambonian'ny anaran'ny olovany fa tsy tahaka ny azy ireo fa anjely iza no mba nilazan'Andriamanitra hoe zanako ianao izaho no niteraka anao androany sy ny hoe izaho no rainy ary izy ho zanako ary rehefa mampiditra ny lahy matoany aty ambonin'ny tany indray izy dia manao hoe aoka hitsoka azy ny anjelin'Andriamanitra rehetra. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina nosoratany Masinday Joany. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ny teny. Tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no nahary ny zavatra rehetra ary raha tsy izy tsy nisy ary ny zavatra ary rehetra. Tao aminy ny fiainana ary ny fiainana no fahazavan'ny olona ary mamirapiratra amin'ny maizina ny fahazavana fa tsy nandray azy ny maizina.
nisy lehilahy anankiray ny ran'Andriamanitra, Joany no anarany. Tonga ho vavolombelona anambarany fahazavana izy mba inoany olon-drehetra no ny teniny. Tsy izy anefa no fahazavana, fa tonga ho vavolombelona manambara ny fahazavana fotsiny izy. Fa ny teniny ihany no tena fahazavana izay manazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao, nefa tsy nahalala azy izao tontolo izao. Tonga teo amin'ny olona izy, fa ny olona tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny fahasoavana ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, ka tsy mba nateraky ny ra na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona ireo, fa nateraka avy amin'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo, ka noho nataty amintsika, ary ny banjina ny voninahiny izahay, dia ny voninahitra tahaka izay zakainy zanaka lahy tokana avy amin'ny iray, sady feny fahasoavana sy fahamarinana izy. Nanambara azy i Joany ka niantso nanao hoe, izy lay nolazaiko hoe, izay avy ao aoriako, dia efa tonga eo alohako, satria talohako izy. Ary avy amin'ny hafenoany no nandraisantsika rehetra fahasoavana miampy fahasoavana, satria ny lalàna moa nomena tamin'ny alalan'i Moizy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy dia nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanaka tokana izay ao anatin'ny ray ihany no hany nanambara azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, ankafaliana, ankaravona no anolorana ny fiarabana sy ny firarisoa ho ansika olo raika ziaby amin'izao Noely Andriamanitra eto nifisika. Tsy misy vaovao mahafaly mihoatra an'izany, zany hoe Emmanuel, Andriamanitra miaramonina amintsika. Zay no ankalazaisika amin'izao Noely zao, ary efa nomanitsika fotoana maromaro zay, herinandro maromaro zay, ary dia nisy aza ireo modely natolotra ny eglizy mba hafahasika hivelona an'izay Noely zay, sy misahatra isika no mamerimberina fa ny fankalazana ho ansika sy hoe fahaserovana fosiny, fa no ny asany fanahy masina dia mivelona an'izay fahaserovana izay isika. Izay no ankalazaisika no Noely zao, ka vaovao lehibe ho ansika ary no ambaran'izao Noely zao, sy hoe nofinofisony izany hoe Andriamanitra eo anivosika izany, satria araky ny lazaisika, araky ny hira ataosika, araky ny fandalina ataosika dia ny lapan'ny lanitra izao dia mivoa. Izay tokoa ny vokatry n'izay hoe raha eo anivosika Andriamanitra dia ny lanitra no eo anivosika, ary dia izay ny ankalazan'ny anjely, izay ny hira nanakoako nandritra n'iny alina fankalazana ny Krismasy ho isika, alina masina ho isika, satria nendrasasika an'izay ny Andriamanitra tonga eto amintsika izay, ary dia miara mankalaza an'izay ary sika, ary dia izay tokoa ary no antony anolorana ny fiarabana sy ny firarisoa asika, satria teraka ho ansika tokoa ny mpamonjy tonga ty ny andro lehibe. Ary dia izay no nambara ny anjely tamin'ny mpiandrondry, aza matahotra ianareo fa indro fifaliana lehibe ho an'ny vahoaka rehetra no lazaiko aminareo, fa mpamonjy no teraka ho anareo, anio ao an-tanànan'i Davida de Kristy. Izay tokoa ary no manentana ny fosika amin'izao Noely zao ry kristianina havana. Teraka an'io tokoa ny mpamonjy, hafaliana lehibe no manenika ny fosika, ary zay no mahatonga sika
amin'ny manao fety fankalazana an'izay ka enganie mba sy afaliana ety ivelany fosiny fa afaliana mivoaka avy ao anaty manambara fa fo anjakan'Andriamanitra tokoa ny fosika ka ilay zanak'Andriamanitra tonga eto amintsika dia tonga nofo tokoa izy mba hamonjy isika ary anambara amintsika ny famindrapon'Andriamanitra izy tokoa niendriky ny famindrapon'Andriamanitra araky ny lazaisika matetika dia izao taona vaovao zao taona ny fandaliana mpinoana ho isika ka ny fototra ny finoana ny loharano ny finoana dia i Jesoa ka raha amin'izao noely zao ary dia manasa antsika rehetrarehetra aho andinika bebe koa any Kristy andinika bebe koa an'izay fahatongavanao nofo zay inona no dikan'izay hoe Andriamanitra eo anivosika Emmanuel raha eo anivosika tokoa Andriamanitra tonga nofo izy dia anambara amintsika ny mystère ny Trinité masina izany hoe ny mystère ny fiombonan'Andriamanitra ao amin'ny Trinité masina ka mba hahatonga antsika koa ho alalany zany fiombonan'ny Trinité masina zany ka hahatonga antsika tokoa hoe lehibe eo amin'ny fiainantsika ka ry kristianina havana aokary andinika tokoa isika amin'izao fankalazana noely izao andinika ny momba any Jesoa tokoa andinika an'izay hoe tonga olombelona i Jesoa mba hampafantatra asika ny fiainan'ny Trinité masina inona moa izay fiainan'ny Trinité masina izay mba ho modely ho antsika ny koa fa fiainam-pitiavana fiainana fiombonana ho isika fiainana fifanompoana sy hoe mikombona na mihidy izay Trinité masina izay fa fiombonana mivelatra amin'ny hafa ka izay koa zao fankalazana ho asika izao aoka ilay fo vaovao entiny izao fankalazana izao anokatra asika amin'ny hafa ka ny fahatongavanao nofony ananasika afenona lehibe ao mahazanak'Andriamanitra asika ny zavatra faharoa tiako ho saintsaintsika dia nyzao sahady fa mbola misy fotoana andalianasika azy bebe kokoa dia ty sady tena Andriamanitra no tena olombelona i Jesoa araky ny fampianarana katesizy ho asika inona ny dikan'izay ho asika sady tena Andriamanitra n'olombelona zany hoe Andriamanitra tokoa i Jesoa fa sy hoe sarisarin'Andriamanitra eto amintsika ary sy hoe olombelona sarisarin'olombelona izy fa olombelona ihany koa zanaky i Masiny Maria izay miteraka tao Betlehem araky ny amin'ny fankalazana ataosika zao ary zay no mahatonga antsika ivelona an'izany bebe kokoa sady tena Andriamanitra no olombelona izy feno tanteraka ny maha Andriamanitra azy feno tanteraka ny maha olombelona azy izay ny mystère ny fahatongavanao nofo izay zany hoe sisy very ny maha Andriamanitra azy ary feno tanteraka ny maha olombelona azy fa izao kosa nefa rehefa isika malagasy no miteny hoe sady no mitovy tanteraka izy fa kanefa kosa ilay voalohany no mitarika na dia sy very azany faharoa ka izay indrindra koa ry kristianina havana izay araky ny lazaisika matetika ny teny hoe kristianina dia avy amin'ny Kristy ka raha isika no miteny hoe sady kristianina no malagasy sy hoe manapotika ny maha-malagasy isika zay fa malagasy feno isika ary kristianina zany hoe mpanaradian'i Kristy zanak'Andriamanitra isika ary izay nidikany hoe fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro mivelona feno ny mahazanak'Andriamanitra sika ao amin'ny maha-malagasy isika sady kristianina no malagasy isika ary dia izay no banjintsika amin'izao fankalazana noely zao sady Andriamanitra no olombelona
i Kristy, ary dia izay no mahatonga ny voninahitr'Andriamanitra ary zary fiadanana ho ansika olombelona, ary dia izay koa voninahitra ivelomantsika ny mahazanak'Andriamanitra sika, ary dia noho izay ivelomantsika ny mahazanak'Andriamanitra sika zay dia mivelona ao anatin'ny fiadanana isika, satria ao anatin'ny fitiavana marina, dia ilay fitiavana ampianarin'ny Kristy ansika, ka aokary ho fampianarana velona ho ansika izao fankalazana Noely zao, ka hianatra izay nataony Masiny Maria isika nahay nandray an' Jesoa, hianatra ny izay nataony Masinday Josefa nahay nandray an' Jesoa, hianatra ny izay nataony ireo mpiandro ondry ka nahay nandray an' Jesoa ao anatin'ny fahasorany, ka aoka sanatria sy anao tahaka ny Herôda isika, tahaka an'ireo nanilikilika any Jesoa, ka izay indrindra ry kristianina havana raha mahay mandray an' Jesoa isika dia aokary ahay andray an'ireo manodidina antsika ao amin'ny tokantrano misy isika, ny fianakaviasika, amin'ny fiarahamonina asika, fa indrindra reo zay voailikilika, reo zay marary, reo zay traopahoriana, ho raisika ka izy rahasika ny hafaliasika ry kristianina havana. Mbola mamerina ny firariso ho asika tokoa, ary amin'izao Noely zao dia mitalao ny sodran'Andriamanitra ao ny fahasoavany hirosaka amintsika, ka ho Noely hitondra fiadanana, ho Noely hitondra fahasoavana, ho Noely hitondra fifankatiavana, ho Noely hitondra fampihavanana ho ansika tokoa ny izao Noely izao, ka ho ahazo izay sitrak'Andriamanitra tokoa isika, ka ho tanterahisika eo amin'ny fiainansika. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. À toi Dieu sage, à toi Dieu sage.